Javana milalo amin'ny tompo, ity no alady farana amin'ity volana novambra 2024 ity, alady fahavalo amby roapolo novambra 2024, alady ny advento voalohany. Santatra ny alady ny adventsika na ny taom-baovao amin'ny fiangonana, satria amin'ity andro an'ity dia miova maitso ny lambam-piangonana na manambara ny avant na ny advento zany ny fimanana amin'ny fivian'ny tompo. Sady ity lady rehetra koa dia lady ny komity mpiara-monena miady amin'ny sida manerana ny sany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Milohan'izany mivavaka isika. Misotranao zay raha eo amin'ny zavatra rehetra, ankalazainay ny anaranao satria akaiky anay ianao. Ianao Jesosy le teny tonganofa ka niara-monina taminay. Ataovy tsapanay indray zany amin'ny fandrenesanay nofinaina ho anay amin'ity andro an'ity. Oka aminay rehetra amin'ny fafy no mifanano masina, Jesosy teny tonganofo. Amen. Ny salamo fahaenina ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no anjara mofinaina ho antsika amin'ity alady ny adventy voalohany amin'ity 20 novambra 2024 ity. Amin'ny anaran'ny tompo no amakiana izany salamo fa enina ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ity, manao hoe: isaotran'i Jehova zay manome sainao, ary na amin'ny alina aza dia mananatra any fo. Ataoko eo anatrehako mandrakarivo Jehova, fa eo kavanako izy ka tena tsy angozozo aho. Zany ny faliany foko sy ravaravony fanahiko, eny nofoko aza mitoetra tsy manana ahy. Fa tsy fonao any amin'ny fiainantsita ny haiko, tsy amela ny ray masonao ho latsaka amin'ny lavaka ianao. Ampafantatra ny lalanay ianao fa avokisa-pifaliana no enatrenao ary fafinaretana ny eo am-pananao akavanana mandrakizay. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Miry amin'ny andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy fonao any amin'ny fiainantsita ny haiko. Tapany voalohany, fa tsy fonao any amin'ny fiainantsita ny haiko. Ity lahatsoratra masiny ity dia atazanana sady ny nitondran'Andriamanitra an' Jesosy Kristy, lay nahazoko sy nahazonao ny fahavokisan-pifaliana ary ny afantaranao ny lalànaina ary ny azonao ny fahasambarana. Jesosy Kristy lay avy analanao anatiny faratsiana, analanao anatiny fahafatesana ary anome anao ny fifaliam-pamonjena ary ny anananao ny tena fahasambarana sy tena fiainana. Eto dia tsy nitsahatra na ny mesaina an' Jesosy Andriamanitra. Ary fantatro Jesosy tsara zany satria hoy izy: ny aniko dia manao ny sitrapony zay naniraka ary mavita ny asany. Dia nitaterahany atsakany sy andavany zany sitrapon'Andriamanitra zany, ary tsy natahotra ay izy na dia nizotra tamin'ny lalan'ny azo fijaliana satria mamisaina azy andro aman'alina Andriamanitra. Ka na dia mamakivaky ny alina maizina azy izy, tsaroana ilay teny nambarany any amin'ny filazantsara Jaona hoe: ilozanareo rery aho kanefa tsy rery aho fa ny ray ataoko. Teo anatrehany mandrakariva Jehova. Ka izany ny faliany fony sy ravoravony fanahy, eny nofiny aza mitoetra tsy manana ahy, satria na dia maty azy izy ka novonona tamin'ny fomba feno fahafambaraka dia nalevina, tsy navelan'Andriamanitra vohidy tany amin'ny fiainantsika izy tsy tratry ny loha izy, satria tonga tamin'ny andro fahatelo tsangako velon Jesosy, nandresy ny fahafatesana izy, nandresy ny voatany izy, ary zao ny filazany ny boky ny Apokalipsy azy: izy lefa maty nefa indro velona manakizay ary manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainantsika. Jesosy Kristy no mampafantatra antsika
lalanaindra. Izy no azotsika fahavisam-pifaliana. Izy no ananantsika ny fafinaretana mandrakariva satria izy eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Izy lay manana ny heriny andesena amin'ny fahafatesana. Izy manana ny fanalahidiny fiainatsika. Izy lay omaly sy anio ary mandrakizay. Izy lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Izy lay efa tiatsika amin'ny fitiavana tsy mety leva. Konty andro an'ity nonko Jesosy Kristy ataonao eo anatrehanao mandrakariva. Aoka ianao akasaina azy isan'andro an'andro ka anaiky ny toreviny hoe monara amiko tsy miavona am-po aho ary eto ny zikako fa maiva ny zikako ary mora ny entako amin'ity andro an'ity ary. Raha te hita ny tena fiadanana anao sy ny fifaliana maharitra manakizay dia Jesosy Kristy le mamena anao ny tenin'ny fiainana sy le miteny hoe ny fiadanako noko anao eo, fiadanako na fiainako eo. Ko minoan Jesosy Kristy lay fifaliana maharitra manakizay, minoan Jesosy Kristy le tena fiainana, minoan Jesosy Kristy le tena fiadanana. Amen. Sotranao zay raha eo fa aiza no ahitanay anao afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy iray ihany, satria hoy izy tsy misy nahita an'Andriamanitra anao vinavina afa-tsy le zanaka lahy tokana zay ohatran'ny ray, izy ny manambara azy. Ary tsy misy mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny lalana. Koa ampandehanao amin'ilay zanaka ao ny fiainanay Tompo. Mamakivaky ty zao tontolo zao ty, satria izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny lalana. Dia ampandehanao amin'ilay zanaka ao zay fa kana amin'izy amozay fa izy manana teny fiainana manakizay. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe ainaiza ny an-danitra, masina ny anaranao, mitonga ny fanjakanao, ataony hoe sikaponao ity atany tahaka ny an-danitra. Menao iny anina sahazo anay ary mamelana ny elokay tahaka na melana izay meloka taminay izany tononay fakapana fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany Tompo amintsika ne zao tsodrano tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina zao mitanareo ne ny Tompo ka miaranareo, mampamirapiratra ny tava aminareo ne ny Tompo ka mamindra fo aminareo, manatitra ny tava aminareo ne ny Tompo ka manome anareo fiadanana matoky izay miantso anareo tsy ady izany anio izany. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.